manatitra ny fiarabana mba hampiraritsoa ho atsika izay manaraka izao mofon'aina izao. Ny fomba tokana azona fandresena izay no raisitsika androany. Izao ny voalaza ao amin'ny Josoa toko voalohany 15 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'ny teny izany. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia hahalavorary ny lalanao ianao, sady hambinina. Teny menan'ny Josoa izany ry havana. Rehefa mandeha eo amin'ny lalana izay nosoritan'Andriamanitra ho azy ny olona, dia ahita mpanolotsaina izay mana fahendrena ambony lavitra noho ny fahendren'olombelona izy. I Josoa dia mpitaritafika endry, ary Jehova no mpitarika azy tamin'izany. Jehova mpanolotsaina. Ny sabatra voalohany nampiasainy dia ny sabatry ny fanahy, tenin'Andriamanitra izany. Izany no niseo satria ny hery miasa mangina lehibe indrindra dia tsy maintsy nitarika ny filamatry ny fahamarinana, ka ny tompo tao amin'ny famindrapony no niaro azy tsy hivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Tsy maintsy manaraka ny lalan'ny fahatokiana entitra izy. Raha tsy nisy loza nanoloanan'ny Josoa, dia tsy ho nataon'Andriamanitra ho ilay be herim-po izy. Kanefa teny an-dalana rehetra dia nanana n'Andriamanitra nitarika azy Josoa. Mila man'Andriamanitra mitarika antsika ihany koa isika. Ary mila mahatsapa fa misy loza mandrakariva izay tiany Satana ho atao amin'ny fiainantsika, ka mila misy n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra mampatahotra indrindra sy zavatoza indrindra dia izao, ny fiheveran'ny olona fa rehefa misy zavatsaratra dia afaka mahita izay mpanolotsaina endry heveriny ho mihoatra no Andriamanitra izy, mpitarika hafa noho Andriamanitra. Ilay Andriamanitra endry, ilay mpanolotsaina avo indrindra dia tokony ho eo amin'ny fiainantsika mandrakariva, mpiaro antsika mahery izy amin'ny loza tampoka sy ny fisehon-javatra rehetra. Manasa lehibe ho tanterahana eto amin'ity tontolo ity ny tompo ry havana. Ho an'ny olona rehetra nanoloran'ny asany mba ho tanterahana saingy tsy azo atao ny manao olona ho mpitarika olona andao voafitaka eo amin'ny toerana tsy azo antoka ny olona anankiray. Rehefa misy eo amin'ny filamatry ny asany sy ny fanompoana ny fivavahana ara-baiboly, dia misy eo avy hatrany ny filana fahendrena isan'andro avy amin'ilay loharanony fahendrena rehetra. Inona ny fandresen'i Josoa? Tsy maintsy mandinika ny soratra masina andro aman'alina. Tonga tamin'i Josoa ny tenin'i Jehova talohan'ny ny tany ny Jordana. Ireo izay eo amin'ny toeran'ny mpanolotsaina dia tsy maintsy olona tsy tia tena, olon'ny finoana, olon'ny vavaka, olona izay tsy say mametraka amin'ny fitikiana amin'ny fahendren'olombelona, fa mitady mandrakariva fahazavana sy fahaizana ary taridalana avy amin'Andriamanitra toy ny fikatsahana izay tsara indrindra mpandroso ny azy. I Josoa ilay mpitarika an'i Israely dia nitady fatratra ireo boky izay nanorata Mosesy tamin'ny mpahatokiana ny talidalana rehetra avy amin'Andriamanitra. Ireo zavatra takiny, fananarana, torolalana, raha tsy izany dia ho nizotra tsy nisy mpanorevitra izy. Engane mba ho azontsika ny fandresena amin'ny fomba tokana izay hoentina mandresy tahaka ny Josoa. Amen. Andriamanitra ao misaotra noho ny amin'ny teninao, ary mba teo mpandresy izay eo amin'ny Josoa, amin'Andriamanitra ao aminao
tahaka ny Josoa zay nandrisy ihany koa. Ary aoka ho aminay mandrakariva ny teninao mba hizoranay ama olona zay tolorana sainanay, dia misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy nanonay mivavaka. Amen.